Atolotry ny radio plus ho anareo mandritry ty herinandro ty. Mandova velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Ajarandria manalamanana. Ireo nanome anan'ny tantara tolotra andriana Arson sy Romi Armanana, niaraka tamin'ny Clarisse Rajaona, Prise Karakota Armanana ary Ajarandria. Nandry fiosana Totosy, Ajarandria. Andro fahatelo. Tena grave be ngery mamy. Fa misinona ry toka? Ka ny afitsika ilay zanakareo e. Anarany mba zokony nefa zoko mamanga fotsiny. Fa inona indray no nataondry zareo anao tanika? Na reo telo mena dakonge dia tsy mety mba mifanara-tsaina mihitsy. Tsy maintsy misy zavatra hifalanana foana. Tsy avy amiko angery mama mahatonga an'izany e. Tsy farara indry zareo an-dada mihitsy no tena mahasarotiny ahy. Aiza vera ngaka tsy mitsidika ety mihitsy raha tsy ndray mandeha isan-kerinandro. Rehefa saina mandoha vola nefa milaza fa tsy manana foana. Ka zanomezana tsy ny azy re zany e. Mbola samy manana ny adidina any amin'ny tokantranony koa ngery zareo e. Zany ihany ny anareo. Na dia efa ataon'ireny tsinitsinina ary dia mbola miaro azy ihany. Ny ray ny ngery mama ny tsabona aty e. Ngana hita masoandro zareo raha tsy nisy any dada ka. Ndry? Ary fanakaisy dada? Ka nanao crise be ndray izy nge tamin'ny alina e. Dia nalefa ny dokotera any amin'ny réanimation any. Zany very mama. Fa efa tsy nanina nefa? Tsy dia fantatro tsony rery toka. Ao koa tsy azo idirana fa rehefa misy elan'ny dokotera dia miakatra ty amin'ny chambre aty izy. Naritrela angaro mama zany crise nataony alina zany ka? Ie, elaela ihany aloha e. Ny fanitana tahaka ny reny nataony reny ihany izy dia tsy mahatsiaro tena tsony avy eo. Tena mbola maharary ny rainareo ry toka. Zany efa ty tapidalaka le. Ny vola eto tanana efa lany. Ny aretiny ty miamitombo ihany. Aza manary tokotry ny oro mama. Mitsabotsika ary tsy maintsy sitra ny dada fa aza matahotra ianao. Anao izay faraheriko nampiko anao sy andreseko lahatra an'izy da. Mandehana aloha jereo ary reto fanafody reto e. Za andeha hidina any ambany ihany so misy ilan'le dokotera atsika. Eto ty ary. Ary aleo zany ataoko tonga aloha amin'ity indray mitoraka ity. So matsika ala tsetsetsoka indray misosososika eo. Mba anahay koa izy aloha tamin'ny trano iny a. Tena tsy napoziko hoe lasa nikara ny afira. Saingy raha welona tsy azonao amidy amin'izany. Fa mba vendrana koa nge. Mba makatombo ny rangako vola kely tsy izy dikany. Tsy afaka ro volana iny dia ho lany indray. Aleo ary aloha tonga dia atomboko ty afira manaraka ty. Aiza moa zany no alehako voalohany. Aleo tonga dia any amin'ny patron be. Lineniko lery daholo aloha ny zava-misy rehetra. Ny tany, ny tambary. Apetraka aminy dia melony vidiny dia izay vao maka any amin'ny rabaininy. Aiza indray moa ilay taratasin'ilay tany teo. Reto ka. Tonga dia aleo etiko manaraka anary eto ahafahan'ny patron be mandinika azy tsara. Ary aleo mitondra akanjo mafana ihany fa mbola tsy aiza ora hodiny la raha welona. Tsy raha zoko ve iny tazako hiditra any amin'ny hôpitaly iny e? Ie, tena izy mihitsy iny. Angamba handalo ety indray hony. Inona koa fa nahareo le vola lany izay dia mieritreritra no tafalohako.
dia hifankahita tsara tsika raha izaniko. Ndrasy tonga dia enjehana. Azafady tia angely kompoze nohaniko teo e. Misaotra fa angamba manam-potoana mangina ray aman-dreny indray zato izy. Fa mba manaitra koa nge nareo ry manitra e. Ohatray, ina ary ty tetaitra ty e. Angana anao ratsy mimailo. Tsy tsaroko mbola nivadika tamin'ireo prêt-à-pot amiko aho e. Na nivadika tamin'ny rabaina sy rabovy koa. Inona no amailo ahy io? Enao zao no tadidiko efa saika nandingana anako. Isy, aleo an'izany ka. Andao aloha hiakatrato mba hijery ny fahasalaman'ny dada. Sady nareo ve tsy maika hiketrika e? Dady zany efa salama e. Vola 4 million ve nefa natotona taty de... Hita hoara zoky. Za nge mieritreritra hoe le fitiavana ty ahitan'le zanany rehetra eo fotsiny tena tadiaviny fa tsy tena le vola loatra e. Akana mbola mila vola ry izy de mahita e. Ampafiro ny vola hodina amin'ny afery zany. Mila manao sy ny taratasy kely fotsiny de mivoaka ny famatsiny. Efa nampoisiko. Donc zay ry mama, tena tsy nanam-potoana mihitsy raha tsy zao. Soa aloha fa mba nisy ny faralamba solo tena nay day ity e. Fa ratsy zany ngamba de tsy haiko tsony. Eny e, ka misaotra nareo dary tamin'izay vitanareo rehetra e. Sady makasitraka tamin'ny fitrotroanareo ambavaka e. Zany koa very toko dia hisaorana. Raintsika rehetra nge iny e. Mety loatra raha manohana ambavaka amin'ny fitsaboana azy tsika. Ka efa manahoana zay dada? Tsy efa mba mahatsangana? Eno a? Efa sitrana kosa izy zay e. Tsy efa miterinandro ity izy mody. Ao izy ao e. Ody tokoa moa zany. Ary androany dia androany ihany fa tsy miandry ela. Misy taratasy fenony dokotera fotsiny dia afaka mandeha. Ndray, tsara kosa zaniko. Le tie, tapaka finanana indray raha izany. Nga any trano afaka mandamy be zany tsony. Sady efa salama zany rabaina. Tsy maintsy contrôle be indray izay mivoaka eo. Fa afaka mijery sy miresaka amin'ny ao vetivety aloha ve zay day e? Mandrosoanareo e. Aleo aloha tonga dia atony andresendahatra andrabaina. Ho sahirana mantsy raha any an-trano vao hiresaka an'izany. Fa maninona dia manao sangy mihoatra ny lohatra izao ry izy mianaka. Dia vitanareo ve tsy niteny taminay fa dia navelanareo namantana faty tao zay? Za tsy mba mampiomana anay kory nareo fa dia nanamboka be ohatry ninona. Fa dia ina loatra raha tsy nataonay dia manao toetra ohatr'izany nareo ry mama. Fa angahy lahy moa tsy efa nolazaiko kory toko hoe raha vao misy tangan-javatra hafahafa dia atsoy a. Zao tsy nahita fotoana nikipin'ny dadako akory ty lamatoany. Tsy nisangy taminareo mihitsy ange izay teo e. Tsy efa nitanterahanay daholo moa izay nangatahanareo da teo. Ka na izany ary mama. Raiko niteraka anange io e. Raha mba nilazanareo izay mety mba nisy zavatra kely vitanay ihany. Ka mbola sahirana nareoko. Naleoko tsy niteny tany fa makarary ny foko fotsiny le mivery maina dia mahazo valy teny hoe efa mitrotro ambavaka izay. Tsy mametsiny anareo dange izay e. Marina fa sarotra zao ny fiainana. Miasa foana raha olona. Hoaiza ny tany alehany raha voaroaka amin'ny asany eo izy. Tahaka izany koa ndry ry manitra. Iza ny amelona an'ireny kamboty kely anankitelo ireny raha sahirana taty koa ndry. Mama mihitsy ny teny hoe rehefa vita ny taratasy rehetra ka tonga ny an-trano ny razana raha-pitsy vao ilazany nareo e. Mety efa ho afaka amin'izay mantsy nareo amin'izay fotoan'izay satria efa zoma andro any. Fa dia inona fotsiny izany no ametrahanareo aho zokony ka? Sa efa itokony nandalo tety matetika dia lasa ny fizokiana? Tsy marina kosa izany raha zoka. Mety misy fahamarinana ihany izany amin'ny mamy izany. Fa izany ve dia tianareo eo e. Maninona tsy ny fikarakarana sy ny fampilazana ny fianakaviana aloha dia ifantohany. Ka efa vita daholo izany ry bavy e. Dada Tomorisy no nitondra ny fiara hakan'ny razana io.
efa voapirina daholo koa ny any an-trano alaisana azy fa voalasana akandro tantinina sy rehefa fara andamina. Jereo moa zany iziko. Ataonareo faralisitra mihitsy nge izay zany raha azoko tsara e. Tsy misy an'izany re raha oelona. Mba nanaja ny fandaharam-potoananareo fotsiny ange izay mianaka e. Renareo teo Mandova velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Andria manala-manana. Ireo nanome an'ny tantara tolotra andriana Arson sy Romi ary-manana, niaraka tamin'ny Clarisse Rajaona, Prise Karakota ary-manana ary Andria. Nandray feosanana totosy Andria. Mbola hitohy.